aminao sy ny ankonanao. De misy tenin'Andriamanitra zay fohifohy zay zaraiko ao amin'ny Matio 5 raisintsika manomboka amin'ny 1 ary hatramin'ny 9. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary niondrana antsambokely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisa nandry tamin'ny fandriana nentiny olona teo aminy. Ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe, matokia anaka, voavela ny helokao. Ary indreo ny mpanorin-dalàna sasany nanao anakampo hoe, miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe, nahoana ianareo no mieritrery ratsy ao am-ponareo, fa iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe voavela ny helokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ty ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana betao ny fandrianao, ka modia any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra, izay nanome ny olona fahefana toy izany. Amen. Hitantsika hito zegny ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny fanafahan Jesosy Kristy. Ny amin'ny fitranana zay nataon Jesosy Kristy dia hitantsika hito zegny ny amin'ny 1 Jesosy rehefa niondrana tao an-tsambokely zany. Kanita tonga tao an-tanànany zany, tao amin'ny tanànan'i Jesoa zany. Ary nisy lehilahy anankiray narary ny paralysisa ho izy, nandry tamin'ny fandriana zany. Nihentin'olona taminazy le marary io. Ary efa fantatra Jesosy sahady ny finoan'izy ireo zegny. Ny finoan'le marary ary koa ny olona zay nitondra azy zegny. Fantatra Jesosy ny finoany. Tsapany fa ny eritreriny zany. Hitantsika eto ny amin'ny ny teny Jesosy, ny amin'ny zavatra nitenenan'i Jesosy dia ny teny hoe, matokia anaka, voavela ny helokao iziny. Amen. Raha mahita tsika zegny ny amin'ny 7 dia misy mpanorin-dalàna zany. Miteny ratsy io lehilahy ity ho iziny. Amin'ny eritreritry reziny. Fa kanefa kosa efa fantatra Jesosy ny fieritreretan'olona isan-tsirairay avy. De fantatra Jesosy ny eritreritry io mpanorin-dalàna io. Rehefa fantatry Jesosy le eritreriny dia niteny Jesosy. Fa iza moa no moramora kokoa ny manao hoe voavela ny helokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana. Zany no nahatonga Jesosy niteny an'izany. Jesosy manana ny fahefana hamela ny heloka ety ambonin'ny tany. Ny zavatra zay tiako tongavana dia anankiray ihany. Raha misy ny olona zay tsy voavela heloka dia tsy afaka hiditra ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy afaka ny handova raha tsapanao ianao mbola tsy voavela heloka. Raha tsapantsika mbola tsy voavela heloka tsy afaka hiditra amin'izany ny amin'ny lanitra zany. Ka
tokony zany atsika ninina ny zavatra zay vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra tokony ibebahantsika mba hazahoantsika ny famelan-keloka, mba handovantsika ny fanjakan'ny lanitra. Zany no tiako ambara voalohany zany, satria izany tokoa no tanjontsika ho antsika zay zanak'Andriamanitra, ary koa na dia ianao zay mbola tsy nandray an Jesosy dia hoka ho tsapanao zany. Ninina ny zavatra zay vitantsika tamin'Andriamanitra rehefa manatona azy atsika, rehefa mino azy atsika dia mamela heloka izy, ary hokatsika tsy salasala, hokatsika tsy salasala. Ninina ny zavatra zay natafalantsika anao ka matahotra anao, na dia efa hoe zanak'Andriamanitra ianao, nisy zavatra zay natafalantsika anao lasa matahotra anao, tsy masaikina hoe andeha hibebaka hifona amin'Andriamanitra hangataka ny famelan-keloka, izy edy hoka tsy salasala anao. Izy tegna tsy manameloka, tsy manameloka izy. Ny nambarany teto moa tamin'ny lehilahy mararin'ny paralysisa, ny teny Jesosy matokia anaka ho izy, voavela ny helokao. Aza misalasala ry havako, aza misalasala. Ninina tompo, azafady indrindra, ninina tompoko ny zavatra zay na hoe natafalantsika anao, ary raha ianao koa agnatin'ny tsy fahasalamana, Jesosy rery ihany no manafaka manasitrana. Izy mamela heloka, izy tsy mba manameloka atsika izany, araka ny teniny. Toy izantsika moa ny teny amin'ny andininy faheniny, izy magnambara fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana aty ambonin'ny tany evika izy amela heloka. Izy nambariko teny dia hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralysisa, mitsangana betao ny fandrianao ka modia any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa notany an-tranony, ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiki-tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra zay nanome ny olona fahefana toy izany. Hitantsika mieto zay, rehefa ny teny moa Jesosy mitsangana ho izy mandehana ho izy. Izy moa sitrana zany izy lasa nandeha zany izy nody araka ny teny eto, nody any an-tranony izy. Batao izy ny fandrianao izy ka modia ofika izay ao an-tranonao izy Jesosy, dia nitsangana raha lehilahy zay nody tany an-tranona zany. Ny vahoaka rehefa nahita ny fahagagana zay nataon'i Jesosy raiki-tahotra izy re, satria Jesosy dia manana ny fahefana, izy nanome ny olona fahefana toy izany. Hitantsika eto moa Jesosy Kristy erery ihany le fahefana, izy le manafaka, izy le mahery indrindra. Natahotry ny vahoaka noho ny fahagagana zay nataony, noho ny zavatra zay nataon'i Jesosy tamin'ilay marary fanasitranana nahagaga izy ireo. Faly izy ireo ary tena hoe tagnatin'ny fahatahorana izy ireo, ary tagnatin'ny fahatahorana izy ireo koa nankalaza an'Andriamanitra. Dia ny tiako ambara na iza ianao aza misalasala tompoko, manatona an Jesosy. Tsy salama ianao, izy rery ihany no manasitrana, izy rery ihany manafaka manasitrana. Ninina tompoko ny aritintsika dia ao aminazy rery ihany no ahitantsika ny fanafahana sy ny fanasitranana, ary tsy ny aretina ihany zany. Ninina olana eo amin'ny fiainanao, ao amin'ny Jesosy rery ihany no ahitantsika izany fahafahana izany, ka manatona azy, aza misalasala, aza matahotra.
manatona, izy tsy manameloka antsika, rehefa miaiky ny fahotantsika etsika, dia mamela antsika izy, mamonjy antsika izy, ninona izany. Ka igny zany teny zay ampitako amintsika isan'ny tsirairay avy zany. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fiadanana kosa ho an'olona rehetra izay ankasitrahany. Halleluja. Amen. Veloma tompoko.